Vavaka isika. Zany fionkira zany ry Jesosy Tompo eo zokinay no asandratry etinatrehanao amin'izao fotoana maraina ny alahady zao. Manatona anao tokoa izahay ankehitriny satria fantatray fa Andriamanitra mpanavotra anay ianao. Andriamanitra zay afaka manasitrana ny aretinay rehetra zay mahazo anay olombelona amin'ity toerana fandalovana ity. Manasitrana ny na ny ara-nofo na ny ara-panahy na ara-tsainanay. Ary zany no mampidodododo anay tonga amin'ity toerana ity. Tahaka an'izao satria mananteny izahay fa ianao Andriamanitra mpanavotra araka ny tononkira zay nirenay teo. Mangataka aminao zay Jesosy mba ho tanterahanao aminay tsirairay avy zany fampanantenana zay omenao anay zany fa Andriamanitra mpanavotra anay ianao. Andriamanitra mpanasitrana anay manome zay rehetra ilainay amin'ity fiainana ity indrindra fa amin'ny fiainana ho avy. Tahi Jesosy ny teny zay ambara aminay amin'izao fotoana maraina zao mba tafatoetra ao amponay mba hanananay toky fa raha manatona anao amin'ny finoana amin'ny fanetrentena izahay dia ho azonay zay rehetra tadiavinay aminao tahaka nanatonany ilay jamba anankiray zay nanatona anao fahiny engany mba ho tahaka zany koa izahay zay tonga manatona anao ankehitriny. Amin'ny anaranao Jesosy Manankirevy Nazareta angatanay zany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havana zay anjarantsika amin'izao lahady fahafito mialohan'ny Pasika zao dia hitantsika ao amin'ny filazan-tsaramasina araka ny liko toko 7:20 dia ny andininy faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny andininy fahatelo amby 70. Liko toko 7:20 andininy faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny andininy fahatelo amby 70 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy naka ny 12 lahy ka nanao taminy hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema isika dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratra ny mpaminany ny amin'ny zanak'olona fa atolotra ho amin'ny jentilisa izy dia ataony fiomehezana sy setresetrany sy hororany ary ho kapohony sy hovonony ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Nefa tsy nisy azony akory zany teny zany fa nafenina taminy izy ka dia tsy fantany zay nolazainy. Ary raha Jesosy nanankaiky any Jeriko dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandre ny vahoaka nandalo izy dia nanontany hoe inona izany? Ary hoy ny olona taminy Jesosy avy Nazareta no mandalo. Dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amako. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina fa voamaiky niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida mamindrafo amako. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentina eo aminy raha lehilahy. Ary efa mbiankaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy Tompoko ny mba hampahiratina ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy mahirata ny masonao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an Jesosy izy sady nankalaza n'Andriamanitra ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Riray masina malmasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha mijery ny teny soratra masina
mialoha sy aorian'izao perikopa-anjarantsika zao isika ry havana dia izao no hitantsika. Ny mialoha zao perikopa zao dia ahitantsika ny resaka nataon'ny lehilahy mpanankarena izay nanontany an' Jesosy ny momba izay hataony mba handovany ny fiainana mandrakizay. Satria raha ny fampianaran'ny jodaista na ny farisaista izay notanany dia efa azo ny antoko ny fandovany ny fiainana mandrakizay. Satria nahoana? Satria olona nahatandrina izany fampianarana izany tamin'ny fahatanterahany sy ny fahafenoany izy araka ny fanambarany azy. Ny hevitra ihany koa izy fa olona nankasitrahan'Andriamanitra noho ny fitandremany ny fampianarana matoa manan-karena izy. Satria ny fananan-karena no porofony maefa azo antoka ny fiainana mandrakizay ho azy araka ny fiheverany sy ny fampianaran'ny Josy. Manaraka an'izay dia olona nanana ny lazany sy ny maha-izy azy izy teo amin'ny fiarahamonina sy teo anatrehan'Andriamanitra araka ny fiheverany. Satria ny kolontsaina tamin'izany fotoana izany dia fitiavana hody-raina eo masom-bahoaka. Ary izany no antony fanontaniana izay napetraka ilay mpanankarena tamin'i Jesosy mba hody-rain'i Jesosy eo mason'ny vahoaka izy. Fa ny mifanohitra amin'izany anefa no nolazain'i Jesosy fa hoy Jesosy tamin'ity mpanankarena izay mialoha izy ity texte anjarantsika ity: diso zavatra iray aloha ianao, amidio ny fanananao rehetra ka zarao an'ny malahelo, dia hanarakitra any an-danitra ianao ary avia hanaraka. Ny toy izany dia nalahelo ilay mpanankarena satria tsy afaka hafoy ny fanagnany ho an'ny malahelo izy, sy nanana fanetren-tegna hafoy izany fananany zany ho an'ny malahelo izy. Ny aorian'ity texte anjarantsika ity indray dia zao ny zavatra hita ao amin'ny Luka 7:1-7 dia miresaka momba ny Zakaiosy, lehilahy mpamorehetra, mpiara-miasa tamin'ny Romanina, sady fo kely. Na dia mpanankarena azy Zakaiosy dia olona maloto teo amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana jiosy noho ny toe-batany ao anatin'izay. Satria raha ny toe-batany Zakaiosy dia tonga amin'ilay lazaina hoe anormal, tsy ara-dalà, misy klema kely. Ka zay natonga azy hoe tsy nisy lanjany mihitsy tamin'ny fiarahamonina jiosy, satria neverina fa olona izay tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra matoa misy klema, tahaka ny olo maloto rehetra, tahaka ny boka, tahaka ny klemena rehetra izay voavakavaka teo anatrehan'ny fiarahamonina jiosy. Ary indrindra fa ny asany ity Zakaiosy ity dia voalaza fa tegna mifanohitry amin'ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny hita ao amin'ny 9:9 amin'ny Luka 7:12 aoregnan'ity texte anjarantsika ity. Tsy mba nanana ny lazany teo amin'ny fiarahamonina sy ara-pivavahana teo amin'ny Jiosy ity Zakaiosy ity, kanefa ny fifanenanany tamin'ny Jesosy io nanova azy ka nahatonga nahazahoany ny maha-izy azy rehetra, ka tonga olona manana ny maha-izy azy teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra Zakaiosy. Hitantsika tsara izany raha ny tantaran'ny Zakaiosy. Amin'ity perikopa-anjarantsika androany ity indray dia nilazan'i Jesosy tamin'ny mpianany ny akarany any Jerosalema hiditra amin'ny fijaliana sy ny fahafatesany, ary nampahiratany an'ilay jamba teo an-dalana ankaikin'ny Jeriko rehefa tafita ny ony Jordana izy. Io ny zavatra tantaraigny amin'ity perikopa-anjarantsika ity. Araka izany dia
mizara roa mazava tsara ity perikopanjarantsika androany ity ry havana. Ny tapany voalohany ao amin'ny lika 7:7 ka hatramin'ny 7:7 dia miresika momba ny zavatra iseho amin'ny Jesosy any Jerosalema tsy ho ela tamin'izay fotoana ny tenenana ity tenin'Andriamanitra ity. Tsy hafa zavatra iseho amin'ny Jesosy tsy ho ela araka ny fanambarana eto dia ny fijaliany sy ny fahafatesany ho fahatanterahany izay voalazany mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 7:15 sy 10 momba ny fahafatesany mpanompon'Andriamanitra. Hoy izy, nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny tonontoronina noho ny elontsika. Ny fampijaliana no nazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diankapoka taminy no nahasitranana antsika. Nefa sitraky Jehova ny hanorotoro sy hampangirofiry azy rehefa nanolotra ny fanatim-panorenana izy. Hitantsika araka izany fa tsy zavatra kisendrasendra ny fijaliany sy ny fahafatesan'i Jesosy tany Jerosalema, fa efa voalaza 700 taona mialoha ny hafatesany zany mba ho famonjena izao tontolo izao, ho famonjena antsika rehetra, indrindra fa ho famonjena antsika izay miaino izao ten'Andriamanitra izao. Ry havana, Jesosy ilay Andriamanitra tokoa, tonga olona tokoa, manana ny lazany sy ny voninahiny ary ny maha izy azy manokana, kanefa nalaim-baraka sy ny vonoina toy ny olon-dratsy indrindra teo amin'izao tontolo izao. Izany fahafatesana tao anatin'ny fahafaham-baraka tanteraka izany anefa no natanterahany fanavotana izao tontolo izao, fanavotana antsika. Ny fahafaham-baraka ny hafa, ny fahafaham-baraka ny Jesosy sy ny fijaliany no nanavotany antsika. Zany no fitiavana lehibe indrindra, fitiavana izay arahan'ny fanetreny tena goava izay nananany Jesosy. Io nanavotany antsika. Fa na dia nalainy izao tontolo izao baraka teo amin'ny azo fijaliana aza izy, dia notafiny rainy voninahitra tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty kosa. Tahaka izany koa izay rehetra nampiraisina amin'ny Jesosy amin'ny batisa dia miara-mijaly sy miara-maty aminy ary miara-mitsangana ary miara-miombombonahitra aminy ihany koa, satria zany no hevitry ny batisa. Miara-mijaly, miara-maty amin'ny Kristy ary miara-mitsangana sy miara-miombombonahitra aminy. Zany hoe tsy ny voninahitra ihany no iombonany mino amin'ny Jesosy, fa ny fijaliany ihany koa sy ny fahoriany. Ary io tokony ho fantatsika kristianina. Indraindray isika rehefa misy fahoriana manjoantsika eo am-pagnarahandian'i Jesosy dia velogno fimenomenonana, tadidia fa tsy ny fahasambarana sy ny voninahitra ihany iarahantsika amin'ny Jesosy, fa ny fijaliana sy ny fahoriana ihany koa. Ary io no mahatonga Jesosy rehefa nitory teny tao an-tendrombohitra amin'ny Maty 5:14 miteny manao hoe sambatra ny ory fa izy no ampifaliana, satria fiainany zanak'Andriamanitra mandalo fahoriana vetivety miaraka mijaly amin'ny Jesosy ary miaraka miombombonahitra aminy afaka kelikely ihany koa. Ny tapany faharoa amin'ity ten'Andriamanitra antsaratsika ity, manomboko amin'ny 15:7 ka hatramin'ny 13 indray kosa, dia miresika momba ny Bartolomeo, jamba izay nangataka famondram-po tamin'i Jesosy, izay nantsoina hoe zanaky Davida no iantsoany an'i Jesosy eto. Hoy Bartolomeo, ry zanaky Davida o, mamondrafo amiko. Zava-nisy nefa dia zao, noho ny fahajambany ity jamba ity dia noverin'ny olona fa olona maloto ara-pivavahana izy,
noverina fa nofezin'Andriamanitra manokana noho ny fahotana izy. Ary zay ny zavatra matetika amintsika kristianina, zay fiheverana josy zay ihany koa. Raha misy olona marary maharitraritra dia be loatra fahotagnany ity, be loatra fahotana, aiza ve tsy harary, zao nataony, zao nataony, zao nataony. Fisainany josy zany. Ary zay nahatonga ny josy eto, rehefa nagnatona an'i Jesosy ity jamba ity dia nimenomenona, satria mihevitra fa olona maloto ara-pivavahana Bartolomeo. Noverina fa nofezin'Andriamanitra manokana noho ny fahotana izy, satria ny fahajambana sy ny fahasahiranana dia noveriny Jesosy ho vokatry ny fahotana. Ka nahatonga ny mpianatra nanontany an'i Jesosy nanao hoe: Raby eo, iza no nanota? Io lehilahy io va sa ny rainy aman-dreny no dia teraka jamba izy. Izany fagnontaniana zany dia vokatry ny fisainany Jesosy zay mihevitra fa raha misy zavatra miatra amin'olona anankiray dia heverina fa vokatry ny fahotana zany, fisainana Jesosy zany. Ary io no ahitsiny Jesosy eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Raha sanatrika misy manana fisainana tahaka zany isika, rehefa mahita zavatra miseho amin'ny fiainan'olona anankiray, na aretina zany na fahasembanana zany, ka hevitra hoe fahotana tafahoatra no mahatonga zay zavatra miantra aminy, dia ahitsy ny tenin'Andriamanitra eto. Vokatra zany fisainany Jesosy zany ry havana, dia nahilikiliky ny fiarahamonina noho izany izy, ka nahatonga izay rehetra nandeha teo aloha dia niteny azy mba hangina, tsy afaka niteny, na dia mba niantsoantso an'i Jesosy: ry Jesosy zanaky Davida, mamindrafo amo, mangina, mangina. Tsy mety hiteny eto anao, satria nihevitra fa olo maloto, olona maloto, tampinam-bava, tsy afaka hiteny. Kanefa ino zavatra nitranga, vao maika niantsoantso mafy ilay jamba. Ny fifanenanan'ilay jamba tamin'i Jesosy tahaka ny fifanenany Zakaiosy tamin'i Jesosy dia nanova izany toerana nisy azy zany. Hitantsika amin'izany fa zava-dehibe amin'ny fiainantsika ny fifanenantsika amin'Andriamanitra, satria manova ny fiainantsika, ny firaisantsika, ny fanatonantsika amin'Andriamanitra. Ary io vao ny iraintsika te, manatona anao ny mpanavotra, mitondra ny rofy, satria antenensika kristianina ary inoansika fa ny fagnatonantsika an'Andriamanitra, an' Jesosy, dia manova ny fiainantsika. Tahaka nanovan'Andriamanitra ny fiainan'ny Zakaiosy raha nagnatona an'i Jesosy, tahaka nangovan'Andriamanitra ny fiainan'ity jamba, zay jamba teo aloha nefa nahiratra, ny fagnovan'Andriamanitra ihany koa ny fiainantsika raha manatona an'Andriamanitra isika. Ka dia samia mandinika sy mieritreritra isika mba hanana zany fisainana toe-panahy tahaka Zakaiosy sy ilay jamba eto. Na dia nahilikiliky ny fiarahamonina aza izy, dia rehefa nifanena tamin'i Jesosy dia nanova izany toerana misy azy zany. Tsy nahiratra ihany izy, marina eto fa tsy ny fahiratana ihany no azony, tsy ny zavatra zay nampanahirana aranofo ihany no meny Jesosy azy, fa ny ara-panahy zay maharitra mandrakizay ihany koa. Fa isan'izany porofo manamarina izany dia rehefa nahiratra ny masony dia isan'ny nanaraka an' Jesosy koa izy. Izany hoe sady nahiratra ny masony, voavonjy izy, ka isan'ny nandova manana ny fiainana mandrakizay. Ny fagnontaniana mipetraka amintsika dia izao:
inona ary no lesona azo sikitsoahana avy amin'izay rehetra nambara tamintsika teto, na ny amin'ny teny izay mialoha izao ten'Andriamanitra zao, na ny teny izay aoriana izay mifameno amin'ity texte ity. Inona ny lesona izay hoentisika mody amin'ny mpandrenesina zao ten'Andriamanitra zao? Misy lesona telo ngaizabe izay tiany Jesosy homenantsika, ho tadidintsika. Ny voalohany dia zao: tsy ho an'izay manamarin-tena na manandra-tena ny fiainana mandrakizay, fa ho an'izay maneri-tena amin'ny mahampanota azy kosa. Tadidio iry havana, lavitra ho an'ny manandra-tena, ny manamarin-tena, ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany nilazagna tamintsika ny teny mialoha teo hoe nataon'ny mpanankarena olo manandra-tena, tsy mihevitry ny tena ny hodiso na dia fa manakitra ny lanitra aza ny fahotana, mbola manamarin-tegna ihany, tsy mba manana fanetrentena ka iaiko fa meloko aho, fa mbola manamarin-tena ihany. Zay nitoetra n'ilay mpanankarena, satria mihevitra izy fa marigny mahatanteraka ny lalàna ka tsy misy azo ataony intsony, kanefa diso izy eo anatrehan'Andriamanitra, satria tsy niaina tamin'ny fanetrentena izy, fa niaina tamin'ny fanandratantena, niaina tamin'ny fanamarinan-tena. Ka na iza ny olona izay manana zany fiainana izany, fomba fiainana tahaka an'izany, dia ho lavitry azy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny lesona faharoa izay omeny Jesosy antsika amin'izao ten'Andriamanitra zao dia zao: ny fanalambaraka n'ilay tompony voninahitra sy ny fionany izay tsy mba manana voninahitra noho ny mahampanota, no hananana ny voninahitra sy laza. Tadidio iry havana, averiky, ny fanalambaraka n'ilay tompony voninahitra sy ny fionany izay tsy mba manana voninahitra noho ny mampanota, tahaka nataony Zakaiosy sy ilay jamba izay nahilikiliky ny fiarahamonina, satria nieveriny ho tsy marigny teo anatin'ny fiarahamonina, nefa nanatona an' Jesosy, dia izy no miaraka miombombonahitra amin'i Jesosy, miaraka miombona laza ao amin'i Jesosy, ary miaraka mandova ny fiainana mandrakizay zay nomeny Jesosy ho an'ny mino rehetra. Io ny faharoa. Ny fahatelo dia zao: ny fananana finoana an' Jesosy no mahavonjy, satria maro ny olona izay milaza fa manana finoana, fa mety finoana hafa no anagnany, fa tsy finoana an' Jesosy. Ary zay no nanagnany ity jamba ity, ka nahatonga Jesosy nampahiratra ny masony ity jamba ity, ka nazahoany fiainana mandrakizay, satria hitan' Jesosy tokoa ny finoana izay nananany ity jamba ity, ka nitenenany hoe mahiratra ny masonao, ny finoana no mahavonjy anao. Tsy indrian'i Jesosy mafy raha namaly ny fangatahany jamba ity ny amin'ny finoana. Mahiratra ny masonao, ny finoana no efa nahavonjy anao, satria tsy finoana sarisary-pinoana izany, fa ny finoana izay tena feno fahatokiana an'Andriamanitra, finoana izay hialoava ny fibebahana, tahaka nataony ity jamba ity. Ka nitenenany hoe: ry Jesosy zanaky Davida ho, mamin-draha fo amiko. Finoana izay tsy misaraka amin'ny fanetrentena, manalavitra ny fanamarinan-tena, zany no finoana mahavonjy, fa tsy finoana izay tenenin'ny vava ihany nefa na dia hanetry tena
tsy vita fa mbola feno fanamarinantena ihany amin'izay zavatra natao na dia fa manakatra ny lagnitra aza ny fahotana tsy mahavonjy zany ka io no antony nanendrian'i Jesosy mafy eto ny finoanao no mahavonjy anao satria finoana zay ny arahany fanetrentena finoana zay tsy nisy fanamarinantena fa ny aiky ny baboko teo anatrehan'i Jesosy fampanota izy ary zay koa no ampianaran'i Jesosy antsika kristianina manalavira ny fanamarinantena manalavira ny fanandratantena fa midira amin'ny lalany fanetrentena marina fa tery tokoa ny lalana mankany amin'ny fanetrentena satria mamoy ny mahaizy antsika ary zay no voalaza tamin'ny filazany sara ny vakina tamintsika tena hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra ny tenen'i Jesosy dia zao satria fantatry Jesosy ny mahanofo mety tsy ho afaka hanetritena ka miteny Jesosy tamin'ny Jaona hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana mitaky fanetrentenany Jaona zany dia nekeny Jaona tokoa ry havana manan-kambara amintsika lehibe ty tenin'Andriamanitra ity satria mitaona ansika hanatona an Jesosy hanatona an Jesosy amin'ny fanetrentena fa tsy amin'ny fanandratantena hanatona an Jesosy amin'ny fanetrentena fa tsy amin'ny fanamarinantena ary hanatona an Jesosy amin'ny finoana ka na ino zavatra tadiavintsika amin'Andriamanitra dia magnome toky ansika Andriamanitra tahaka nataony tamin'ny ilay jamba eto hoe raha nangataka ny zavatra nampanahirana azy dia ny fahajambany dia niteny Jesosy hoe mahirata ny masonao tahaka zany ihany koa isika raha magnatona an Jesosy amin'ny fanetrentena dia hiteny amintsika Jesosy amin'izay rehetra angatahnsika homeny ansika izany voninahitra ny ao an'Andriamanitra raisy zany ka ry fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra aro azy mandrakizay raisoa ny fitahihana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisina amin'ny fanahy masina amen.